Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerabantsika revaka manaratra ty sabotsy fa 3 volana may ity. Ny mofinazy voalahatra ao tsika dia ny Galatiana toko 5. Galatiana toko 5 andininy 2 ka hatramin'ny 5. Galatiana toko 5 andininy 2 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamirapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ray maso no amin'asena fahamarinana teninao no ho fahamarinana. Amen. Ny fampianarana momba ny fanahy masina moa no anankiray izay resahan'i Paoly amin'ity epistily ho an'ny Galatiana ity. Miresaka an'io Paoly amin'ny Korintiana, miresaka momba ny fanahy masina sy ny fanomezam-pahasoavana, miresaka ny fanahy masina Paoly amin'ny Romanina, momba ny fanahy masina sy ny fahafahana, fanahy masina sy ny mahazanak'Andriamanitra, fanahy masina sy ny fahalementsika. Fa ato amin'ny Galatiana kosa Paoly dia miresaka manokana momba ny fanahy masina sy ny ateraky ny fanahy eo amin'ny fitondratenantsika, eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona amintsika, eny hatramin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny resaka momba fanahy masina moa ity taonjato nenantsika ity na ny marimarina kokoa nanomboka tamin'ny taonjato 20 dia saika ny bahatoerana teo amin'ny lafiny ataontsika hoe teolojia indrindra tamin'ireo fiangonana nataontsika hoe nateraky ny mouvement pentecôtiste. Ty amin'ny taonjato 20 aty ambadiky ny ady lehibe faharoa ny marimarina kokoa atenatena ny ady lehibe faharoa sy ny ady lehibe voalohany sy ny faharoa dia mipoitra ireo ataontsika hoe mouvement pentecôtiste izay nipoitra tany Amerika Avaratra ary nahazo tanteraka ny Amerika Atsimo, Amerika Afovoany, Amerika Atsimo, ny antsoina hoe mouvement pentecôtiste. Antsoina hoe mouvement pentecôtiste dia karazana fietsehina vokatry ny tafika masina izay nipoitra ary avy amin'ny fiangonana evangelika raha tsy niteraka mihitsy ny fiangonana evangelika tarindry Billy Graham aty aoriana kely moa zany sy ireo hafa maro Renard Bonke sy ny sisa taty Eropa izay niresaka be momba ny fanahy masina sy nateraky ny fanahy masina. Taty amintsika moa dia nisy ny aty amin'ny taona 13, 14, 17 ny mouvement ny Jesosy mamonjy tarindry Daouda aty aoriana dia nisy ny pentecôtiste, nisy ny assemblée de Dieu. Rendretreny dia tao anatiny antsoina hoe mouvement pentecôtiste avokoa. Raha ohatra ka mijery eo amin'ny lafiny tantara amin'ny fotompolona antsika dia tsy hoe zavatra kisendrasendra akory zany fa nisy fifamatorana teo amin'ny tantaran'ny izao tontolo izao mihitsy koa. Raha ohatra ka mijery tsika amin'ny lafiny fotompolona tsika teo dia itsika mino n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ary mandrakariva moa ny fiangonana ataontsika hoe ny fiangonana zokiny dia niivo be kokoa, niivo mihitsy tamin'ny kristôlôjia, zany hoe niivo tamin'ny Jesosy, fampianarana momba an'i Jesosy, niivo tamin'ny Jesosy kristocentrika no amin'ny teny frantsay, niivo be tamin'i Jesosy ny finoana sy ny fotom-pampianarana fiangonana ataontsika hoe zokiny, na ny fiangonana katolika io, na ny fiangonana réformé io, na ny protestant dia ny loteranina moa dia hitantsika ny fampianaran'ny Lotera, nanome toerana be ny solosy Kristos ny momba an'i Jesosy, ny fampianaran'ny Calvin dia vao mainka nanamafy zany raha teo, na raha ny fampianaran'ny Barthes aty aoriana dia tena nanome toerana mihitsy ny famonjena miivo amin'i Jesosy. Ary tsy diso akory zany mazava ho azy, tena ara-tsoratra masina mihitsy. Ny havana katolika moa dia tahaka izany koa hatramin'ny lalan'ny hazo fijaliana sy ny tahaka izany dia hitarafana ny hoe nanatoerana lehibe teo amin'ny finoana kristianina ny toeran'i Jesosy. Fa somary ataontsika hoe na dia niresaka n'Andriamanitra fanahy ary ny Kristy ireo fiangonana zokiny ireo dia
tsy de tena hoe ataotsika hoe maivana loatra ny toeran'ny fandriamanitra fanahy fa tao ny ivy be mihitsy tamin'ny asan'ny teo amy lafi ny finoanan' Jesosy fa ateo madika de lehibe faharoa kosa dia mipoitra ny fampianarana zay nanome toerana bebe kokoa ny fanahy masina Andriamanitra fanahy ny ateraky ny fanahy ny vokatry ny fanahy ny fandraisana ny fanahy sy ny sisa rehetra dia zay le ataotsika hoe mouvement pentecôtiste amin'ity galatiana ity zy eto am-piratana antsika dia miresaka momba ny fanahy masina samy manana ny fomba iresahany fanahy masina na ny fiangonana zokony na ro fiangonana ataotsika hoe nateraky ny mouvement pentecôtiste ao anatin'izany ny evangelika amin'ity eto am-piratana antsika ity dia zava-dehibe ara ny tenin'ny Paoly eto izy manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famirampanahy fanaova-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po raha toa ka mijery ny voambolana ampiasain'ny Paoly isika dia miteny izy hoe ny vokatry ny fanahy lay teny hoe vokatry eto dia tsy conséquence loatra arak'izay mety amin'ny fomba fanazavan-javatra fa voankazo ny resahan'ny Paoly eo voankazo carpos zany hoe toy ny zava-maniry zany toy ny mampatsiaro atsika ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny fanjakan'Andriamanitra hoe ny fanjakan'Andriamanitra de tahaka ny voatsinampy dia maniry ka tonga hialokalofan'ny vorona ary dia eto Paoly dia mampitaha lay vokatry ny fanahy na mampitaha ny fanahy toy ny vo toy ny hazo ka manome vo toy ny zava-maniry nanoharan'ny fanahy eto toy ny manome aina toy ny fa velona mihitsy izay manome voankazo ny manomarina kokoa carpos manome voankazo ny fanahy izy de zao rehefa mitoetra ao anatintsika Andriamanitra fanahy de zao misy voankazo hitin'ny fanahy Jesosy koa nandray io teny io manao hoe ny hazo ny voan'ny hazo no ahalalana reo ny hazo tsy misy hazo ratsy mamovo tsara ary tsy misy hazo tsara mamovo ratsy dia lay voankazo zany no amantarana lay fanahy lay voankazo ny fanahy ary dia eto de Paoly manao hoe misy any voankazo ny fanahy ary eto dia raha mijery ny tsiprian'ny teny tsika amin'ny lafiny fitsipidirana na grammaire ampiasain'ny Paoly dia tsy au pluriel akory lay voankazo fa anankiray ihany tokana raha miteny izy manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana de au singulier le izy zany hoe tokana ihany fa ireo tsiprian'ireo de endrika isehoan'lay voankazo tokana inona ny voankazo tokana ateraky ny fanahy de tenenin'ny Paoly hoe fitiavana ny voankazo ny fanahy zany de fitiavana rehefa tonga ao anatintsika zany ny fanan'Andriamanitra rehefa mitoetra ao anatintsika lay Andriamanitra fanahy de mamoa izy ka ny voankazo entiny dia ny fitiavana mampatsiaro atsika zavatra be zany hoe tokana ny voankazo ny fanahy de fitiavana rehefa mitoetra zany hoe voankazo de zao zavatra manitona ny maso zavatra manaitra zavatra mahafinaritra ny maso ny voankazo de tahak'izay ny ateraky ny fanahy ny voankazo ny fanahy zany dia manitona ny maso mahafinaritra jerena tsy tahaka ny hoe vokatra ohatra amitsika hoe mangahazo ohatra tsy hoe ratsy akory ny mangahazo fa vokatra anaty tany iny miaraka amin'ny fotaka tsy hoe ratsy akory fa mifanohitra am'lay hoe fanahy zay voankazo ny fanahy zay tahaka ny zavatra mahafinaritra asa toy hoe voasary fraise inona koa zavatra manitona ny maso saingy tokana le izy mampatsiaro atsika koa ny boky Genesis toko 13 rehefa nijery lay voankazo raha vehivavy ny olombelona dia azo ny fakapanahy ary rehefa ninana lay voankazo izy dia niteraka fakahalana niteraka fifakalana niteraka fisarahana satria nanjary lasa nisaraka ny olombelona tam'ilay voankazo no manana ny famono mihitsy ary tonga raha ty amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela fa eto kosa dia ny fanohitra am'izay lay voankazo indray de lasa voankazo fitiavana ny fanahy masina zany dia mitondra mamoa mitondra miteraka fitiavana
Lay voankazo tany amin'ny sahidina kosa ny fahotana de niteraka fisarahana. Voankazo ihany izy saingy niteraka fisarahana, niteraka korontana. Fa rehefa maty tao amin'ny hazo fijaliana Jesoa de nisy voankazo vaovao. Hitantsika hatrany am-bokin'ny Apokalipsy hoe nisy ny hazonaina. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa de nitondra voankazo vaovao ny fanata tao anatintsika de lay voankazo tsy resitsika, lay voankazon'ny nampisaraka iny dia rehefa nentina tao amin'ny hazo fijalian'i Kristy araka ny tenen'io hoe izay ihany Kristy Jesoa de nanombo ny nofony tamin'ny hazo fijaliana dia nanjary lasa namo voankazo ny fitiavana. Rehefa nombona tao amin'ny hazo fijaliana lay nofo izay nitondra naniriny ny voankazo ny fakahalana sy ny tsy fitiavana de nanjary mipotra kosa ny voankazo ny fanahy de ny voankazo ny fitiavana. Miavako zava-dehibe ary lay ambarany soratra masina eto. Hoy tsika hoe ny taonjato fa 20 izay ny roborobon'ny mouvement pentecôtiste sy mouvement évangélika maro de nieritreritra hoe rehefa mandray ny fanahy masina ny olona dia de mangovotra ny olona, miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona, lasa misy fahagagala maro samy hafa ataon'ny olona, ny vokatry ny fanahy de zao rehefa anatin'ny olona ny fanahy dia misy zavatra misy fahagagana, misy zavatra miseho manokana eo amin'ny fiainan'ny olona. Zany anankiray noentin'ny mouvement pentecôtiste. Fa eto dia asehon'ny Paoly fa tsy voatery ny teny amin'ny teny tsy fantatra akory ny olona. Rehefa mandray ny fanahy masina ny olona tsy voatery ny teny tsy voatery ny teny amin'ny tsy fantatra akory izy. Rehefa mandray ny fanahy masina ny olona tsy voatery tonga mpanao fahagagana akory izy. Rehefa mandray ny fanahy masina ny olona tsy voatery ho misy zavatra manokana ety ivelany hanamariana azy, fa ny ateraky ny fanahy masina kosa voalohany indrindra de ny fitiavana. Rehefa ny olona ny manam-pitiavana ao amin'ny fanahy masina izay ary tenen'ny Jaona, tsy misy olona mandray an' Jesoa, mino an' Jesoa kanefa mankahala ny rahalahiny, mandainga izy hoy Jaona. Raha ohatra ka hoe za mino an' Jesoa, za zanak'Andriamanitra nefa mbola miaina ao anatin'ny fakahalana ny rahalahiny. Fa ny fitiavana fa ny hatsapanao fa zanak'Andriamanitra ianao de ianao miaina ny fitiavana ny rahalahinao, fitiavana ny mpiara-belona aminao. Ary zay le voankazo ny fanahy eto, miteraka mamoa fitiavana. Naiza zany misy fitiavana hoy Jaona de ao zay Andriamanitra. Ary naiza itoeran'ny fakahalana de tsy ao zay ny fanahin'Andriamanitra. Fanahy masina tsy miteraka fakahalana, tsy miteraka fifandrafesana, fa ny fanahy masina de miteraka fitiavana. Miavako, inona no ateraky ny fanahy? Voankazo ny fanahy de zao fitiavana. Ary fitiavana io Paoly de miseho amin'ny endrika maro samy hafa, tokana izy fa miseho amin'ny endrika maro samy hafa, manjary inona izy de zay io teboka roa io hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana. Teboka roa, inona zany? Fifaliana. Fitiavana manjary fifaliana. Zany ny voankazo ny fanahy. Rehefa mamoa anatintsika, miasa ao anatintsika ny fanahy de manjary manam-pitiavantsika de zay fitiavana zay tonga fifaliana ny fiainantsika isan'andro. Olona faly mandrakariva dia tonga inona zany? Tonga fiadanana zany. Tsy mpitondra korontana, tsy mpitondra tebiteby, tsy mitondra fifandravana, fifandrafesana, fifamonoana, tsy zany ny fanahy. Fa ny fanahy de fitiavana de manjary mitondra fiadanana, manjary fiadanana io fanahy io fitiavana io. Mahatonga faharomosy, fahamoram-panahy, fahalemem-panahy, fandeferana, fanekena ny hafa, fanekena ny fahasamihafana, fanekena ny hatsarana, fanekenao hijery ny tsara eo amin'ny namanao, fieritreretanao fa tsy anao ihany ny tsara fa ny hafa koa de endrik'Andriamanitra tahaka anao ka afaka mitondra zavatra tsara, afaka manao zavatra tsara, fahamoram-panahy. Asan'ny fanahy masina zany. Ary teto de mbola marin'ny Paoly ihany manao hoe fahamarinana, fanaovantsoa, fahononam-po. Afaka malala manana ny fanahy masina isika na ny marimarina kokoa. Raha miteny hoe manana mantsy de milaza zavatra, milaza toy ny rehefa mitenitsika hoe manana de toy ny milaza zavatra zany hoe manam-bola, manatrano manana fiarakodia rehefa miteny hoe manana. Ka rehefa miteny hoe manana ny fanahy masina de ohatrany mieritreritra ny fanahy masina no toy ny objet amin'ny lafiny anankiray.
fa ny fanamasina anke tsy zavatra fanamasina Andriamanitra marina fa avy teny hoe manana an'Andriamanitra isika fa raha ny tena marina de zao Andriamanitra ato anatintsika raha miteny hoe manantsika mbola milaza zavatra azo sarahana koa zany miteny hoe manam-bola fa tsy aty amiko ny vola fa any am banky mety hoe mana-trano fa za tsy le trano fa mety eny amin'ny arabe milaza hoe azo sarahana amin'ny tena lay hoe manana afaka miteny hoe manana fa tsy aty amiko le izy fa raha miteny hoe manana fanamasina dia ny tokony hoizy tsy azo sarahana aminao ny fanamasina ao anatinao raha ny tena marina zany de zao ny toeran'ny fanamasina isika de miaraka ato anatintsika le fanamasina ary rehefa ato anatintsika izy de manjary miasa mamoa miteraka zavatra mahafinaritra mahasoa ny hafa mandrakariva raha mijery reo voankazon'ny fanahy ny fitiavana de zao zavatra mitodika mandrakariva amin'ny fifalian'ny tena manokana ary indrindra mitodika amin'ny fifaliana amin'ny mpiarabelona sy fisokafana amin'ny mpiarabelona riavako zay ny mahazava-dehibe ny pentekosta dia atserovantsika manokana ny famangin'Andriamanitra ka tamin'ny alalan'i Jesosy ary nanyrahany ny fanahiny hitoetra ty anatintsika no zany de zao mampahery anao ary ny tompo efa manana ny fanamasina efa hitoerany fanamasina ao amin'ny asan'ny apôstôly de misy fanontaniana anankiray manao hoe efa nandray ny fanamasina ve ianareo efa nandray ny fanomezan'ny fanamasina ve ianareo de fanontaniana zay validitsika amin'ny fotoanan'ny pentekosta efa nandray ny fanamasina ve isika zany hoe ny fanamasina de fanapahan-kevitra no andraisana azy fanapahan-kevitra hoe andray ny fanamasina ahoana no andraisany le fanamasina amin'ny alalan'ny finoana ny Jesosy amin'ny alalan'ny finoana ny famelan-keloka natolotry Jesosy amin'ny finoana ny fanekena ny asan'Andriamanitra ao anatintsika ny finoana zany ny tanana mitsotra andraisantsika ny fanamasin'Andriamanitra rehefa mino isika de mitoetra ao anatintsika ny fanamasin'Andriamanitra ary satria mitoetra ato anatintsika ny fanamasin'Andriamanitra de tokony mamoa fitiavana isika rafako zao katoky ny pentekosta izao hamoa betsaka ao am-potsika ny fanamasina ary fanamasina hamoa fitiavanamana fitiavana an'Andriamanitra fitiavana amin'ny mpiarabelona fitiavakavana fitiavana tanindrazana ary anjary fifaliana sy fiadanana fa amin'ny raha-panahy sy fahononam-po ary fanantenana sy fanaovan-tsoa ivavaka sika tompo ampisaoranao zay ny amin'ny teninao zay mampahery anay mampatsiaro anay fa ny fanahinao masina de ianao Andriamanitra velona ty anatinay ka mahatonga anay mamovo tsara dia ny von'ny fitiavanamana fitiavana anao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra sotra ny am'izay nomenao anay tamin'ity herinandro ity zay odify tompo sotra fa namovo tsara teo amin'ny fiainanay ny fanahinao ka hainay ny joro vavolombelona tamin'ny fahatsaranao na dia malemy arzay sotra noho ny amin'ny herinandro ny fanamasina zay nianaranay momba ny asan'ny fanahinao ty anatinay de ampahery zay tompo mba ho vavolombelon'ny fahatsarana ao hatrany naizanaiza misy anay na roviana iainanay de ataovy eo ambany fahasoavan'ny fanahinao masina mandrakarivo zay sotra tompo da dia mametraka ny isan'andro re ambany famondram-ponao zay izy indrindra zao herinandro vaovao ho avy zao misaotra Jesosy amen